Tena zava-dehibe dia hoe fanamafisana ny fiara-miasa satria resy lahatra reto fiarahamonina nantotsika reto hoe rehefa tena miaraka miasa tokoa dia lasa manana efficacité ary lasa mahomby zany amin'ny asa izay atao. Zany no mahatonga antsika manao hoe araka ny voalaza teo hoe déclaration na fin ny épidémie de peste. Zany hoe noho le asa izay nataontsika tany amin'ny faritra atsimo andrefana iny dia tapaka tanteraka le épidémie de peste tamin'ny toerana iny. Ny polio koa dia lazaina koa hoe tapaka koa ny fivezivezen'ny le virus na polio le VDPV teo zany dia mahafinaritra daholo. Ary ny fanomezana tômôbila 5,10 avy amin'ny OMS zany dia manamarika an'izay le fahavononana zareo tena noana tanteraka fitondranam-panjakana malagasy ministèren'ny fahasalamana amin'ny fanamafisana ny ataontsika hoe sehatra fahasalamana. Le épidémie tany amin'ny sud-est elo ataontsika tapaka tany tena be da be nisy ainana fo zany tany fa araka le hazavaina amintsika foana manao hoe misy toerana foana mbola misy foana eto amintsika eto Madagasikara. Rehefa mbola misy ny voalavo aretony voalavo, rehefa misy ny voalavo rehefa misy aretony voalavo dia mbola misy foana le dina peste fa natongava le peste fa le zavatra sy eo tany io zany dia tena tapaka tanteraka le épidémie. Ary io fantany zao tontolo zao izy io hoe naomby ny ataontsika hoe nietsika nataon'ny fitondram-panjakana malagasy ny